Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manompo ao anaty fahasamihafana. Mifanompo anaty fahasamihafana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Bokon'ny Romanina 5:17, ny 17 hatramin'ny 12. Mifanompo anaty fahasamihafana. Ny tanànan'ny Roma izay nanoratan'ny apôstôly Paoly ity epistily ity dia tanàna cosmopolite, izany hoe ahitana ireo sokajin'olona rehetra maneran-tany amin'ny maha renivohitra azy. Ary tsy ny tanàna ihany fa ny fiangonana kristianina tao Roma ihany koa dia nisy sokajin'olona avy amin'ny fokom-pirenena samihafa. Misy jentilisa, misy grika, misy romanina ary misy jiosy. Arak'izany dia tsy mitovy fiaviana, tsy mitovy lenta ara-panahy, tsy mitovy izay nanabeazana azy ireo kristianina tao Roma, saingy kosa mitovy faharesen-dahatra. Zany indrindra no iantsoan'ny apôstôly Paoly azy ireo mba ahay ampiasa zany fahasamihafana izany hoentina manatratra ny tanjona tokana dia ny fanompoana an'Andriamanitra ahafahany rehetra misitraka ny famonjena. Mety tsy hitovy ny fomba fanompoana an'Andriamanitra satria misy malemy fanahy, malemy finoana, misy ny efa matanjaka. Raha vakitsika ny ambarany 2:4 dia hitantsika ao fa misy ny mihinana ny zavatra rehetra, misy ny tsy mihinana afa-tsy ny zava-maniry, misy ny tsy mihinana biby izay voafaritry ny lalàna. Kanefa dia hoy apôstôly Paoly manao hoe aoka izay mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa izay tsy mihinana tsy tsara ny mihinana. Raha resaka fihinanana. Fa tahaka izany koa ny amin'ny andro dia misy ny manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro iray. Ny sasany kosa nefa dia mitovy avokoa ny andro rehetra eo aminy. Dia hoy ny apôstôly hoe aoka ny rehetra samy hatoky ao amin'ny sainy avy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, fa ny tsy mitandrina dia tsy mitandrina ho an'ny tompo. Noho izany, ny fomba fanompoana an'Andriamanitra no samihafa, fa ny tanjona dia samy entina manompo an'Andriamanitra. Dia hoy ary ny apôstôly Paoly eto manao hoe koa mifandraisa ianareo. Aoka ho raisinareo tahaka ny fanompoana ataonareo, ny fanompoana ataon'ireo mbola malemy finoana sy zaza vao raha teo. Aoka ho raisinareo ho tahaka ny fanompoana ataonareo, ny fanompoana ataon'ireo hafa firenena na ireo jentilisa. Aoka samy ho tia sy anaiky ny fanompoana ataon'ny hafa isika, fa tsy isika ihany no mihevitra fa jiosy ka ny antsika ihany no marina. Ary ambaran'ny apôstôly Paoly eto fa na i Kristy aza dia manaiky sy mandray izany fanompoana samihafa izany araka ny fahasamihafan'ny tsiraray. Rehetrarehetra mihitsy aza no atanteraka ny faminaniana ireo tany saina ireo, fa manana anjara amin'ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny jentilisa. Izany no iderakanao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Miravoravory jentilisa mba amin'ny olona,
miderahany Jehova ary jentilisa ary eo ka nkalaza azy ny firenena rehetra. Isy solofony Jese dia ilay hitsangana anapaka ny jentilisa, izy no hitokin'ny jentilisa. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tena manana anjara efa nosokafan'Andriamanitra varavarana ny jentilisa hanana anjara amin'ny famonjena, noho izany tsy tokony ho lavina ny fanompoana izay entiny izy ireny. Isika ihany koa ry havako malala, ao anatin'ny fiangonana misy atsika dia mety misy fahasamihafana maro, na ny fahasamihafana amin'ny toeram-piaviana, fahasamihafana ny amin'ny fiangonana ny taizatra amin'ny mbola kely, ny fahasamihafana tamin'ny toerana nanomanana ny amin'ny mpitoriteny na ny mpiandro ohatra. Tsy ireny fahasamihafana ireny no entina ho ampisaraka na sanatria anilihana ny hafa tsy hanana anjara amin'ny fanompoana ny tompo. Vao maika aza mampanankarena antsika ny fananana hare-pahasoavana samihafa amin'ny fomba fanompoana an'Andriamanitra samihafa. Koa mifandraisa ianareo ary ao ka ho afaka hifanompo ao anatin'izany fahasamihafana izany isika. Efa verezin'ny fotoana ela ry havako ny fanilikiliana fiangonana sy finoana tsy mitovy amin'ny tena tahaka izany. Raha mijery tsika teo amin'ny tantara dia nisy fotoana nahamaivay mihitsy tokoa izany faniliana ny hafa izany teo amin'ny tantaran'ny fivavahana katolika, ny protestanta, ny evanjelika izay tsy mitovy amin'ny tena. Fa ankehitriny kosa efa nilaozana izany ka resy lahatra ny rehetra fa firaisana ao anaty fahasamihafana no tanjona. Afaka miaraka trano, miray monina na dia samihafa aza ny fomba entina hanompoana an'Andriamanitra. Mifanompoa anaty fahasamihafana, koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, ianao ilay manaiky andray anay amin'izao maha-izahay anay tsiraray avy, na avy aiza toeram-piavianay, na inona fanomanana nisy anay, na toy inona no nitezana sy nanabeazana, dia ekenao ny anananay anjara fanompoana aminao. Ka vonon'izay Tompo, hitondra ny anjara birikinay ho amin'izany ka tsy hifanilika, fa efa andronao Tompo izao, ka hifanometanana ny rehetra hanatratra ny tanjon'ny famonjenanao. Amin'ity andro anio ity izay ry Jesoa Kristy Tomponay, dia mivavaka manokana ho an'ny ireo izay tratran'ny ajojay samihafa any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny fiarahamonina, eny ireo izay tratran'ny tsindry azo lena sy ny vesatra samihafa amin'ny asa izay ataony. Tompo, mba afaora izy ireny, ary ianao Andriamanitra no aniraka ny anjelinao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay, mba hitondra fanafahana fa mitaraina ireo zanakao. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ireo rehetra mitory filazantsara any amin'ny toerana saro-dalana, ireo misionera nirahana anangana savaovao, ireo evanjelistra mandeha tongotra andro maromaro vao tonga any amin'ny toerana misy ny saha hitoriana ny filazantsara. Ampaherezonao izy ireny mba hanana hery, hanana ny fahafahana rehetra, ary indrindra mba ho afaka hiaina sy hitsinjo, afaka hiaina sy hivelona amin'ny maha-olombelona azy.
dia fantatray fa manana ny fombanao ianao tanterahanao amin'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen.